fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombona antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio tarihan'ny sampana sekolelady ao amin'ny FGM Ivandro Fraisana. Ho aminareo ane fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha iarahantsika mamaky ho fisaorana sy ho fideranan'Andriamanitra ny Salamo 100. Mioby any Jehova ry tany rehetra, manompo any Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesa eo anatreny amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy nanao antsika ary azy isika dia olona sy ondro fiandrina. Midiry eo amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazana ianarana. Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapona ary miatra amin'ny taranaka faramandimby amin'ny fahamarinana. Mira hoan'ny Jehova ry tany, mirafirana hoan'ny Jehova, ambarao aminy zetilisany vonenainy. Mirafirambaovao hoan'ny Jehova ry tany, mirafirana hoan'ny Jehova, ambarao aminy zetilisany vonenainy. Miravirana mirambaova, mirafirana mitani zetulisa mivulinaini, ambarao amini zetulisa, fa Jehova numendika, fa Jehova numendika, izy numendika ny fiderana. Miravirana fa Jehova numendika, izy numendika ny fiderana. Vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, asandratra eo anao any amin'ny avo indrindra izany salamo fiderana sy hira fiderana izany, mba ho entinay ho fanehoana ny fiderana sy fankalazana ny anaranao. Omemboninahitra mandrakariva ianao, fa zahay ny toy izao dia noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ary ny famindraponao. Ianao tokoa no Andriamanitra masina sady marina, ary mitarika anay amin'ny alalan'ny fanaonao masina mba handehananay araka ny sitraponao, mba hahazoanay famonjena. Misaotra Tompo, satria lehibe ny asanao ary tsy takatry ny sainay ny fitantananao. Anao Andriamanitra ny fahalebiazana, ny hery, ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ankehitriny ary Tompo, dia mino sy mananteny izahay, fa manatrika feno anay ianao
ary manamasina anay amin'izay rehetra taonay eto ka mba tena ho fanomezam-boninahitra anao tokoa ane izao. Asandratray izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpanjakanay. Amen. Enoy amin'ny fanajana ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ambarany amintsika. Hoy ny Tompo: mijery aho dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Sambatra maitsomalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay tanana ny teny vavolombelona ka mampiasa ny fony rehetra. Amen. Sautranao zahay iray, fatsina feninanay, zay tena sitrakao toko, mahazo anay niso. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, koa ao ka hanatona ny Tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehany ka hanaraka aobotsika izao vavaka izao. Hivavaka isika. Ry Jehovah Tomponay io, misaotra anao izahay noho ny teninao izay manambara aminay ny sitraponao marina ho amin'ny fiainam-panomponay ianao. Marina tokoa ry Tompo, fa tsy nandeha araka ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao izahay. Nanao izay nampalahelo ny fananao masina, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fitondran-tenanay, eny fa na ny fomba mampanao anay. Koa manetry teny ao anatrehanao izahay. Mifono aminao izahay ry Tompo Andriamanitray. Mamelany elokay, diovy izay ho afa-keloka, ary saosao madio mba ho afa-pahotana noho ny ran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Novidade
mamindra fo sy miantra Jehova, maharo-po sady be famindram-po izy, fa ho indrindra izy, indro ny tanan'i Jehova tsy fo fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Sambatra ny olona izay velany sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona voavela heloka riavana dia manambara ny fanekempinoana. Izao tsika dia hanao ny fanekempinoana laharana fahatelo. Minonandriamanitra tsy toa aho, izay manao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia famana, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavany atsika, fa fombola mpanota isika, dia mandry hamonjy atsika Kristy. Mianatra Jesosy Kristy zanany atokana tombontsika aho, tonga izy hitany sy hamonjy ny very, izy no nanana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova maro sy anio ary mandrakizay. Milifana masina aho, izy no nanambara ny fanahintsika fa tsy zanan'Andriamanitra isika, fa nahiray ihany nanaova matisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandraisena dia eto mandresy izao tontolo izao, dia ny finoantsika, Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Ani
tonga eo amin'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizitsika dia melohan'izay nefa mbola rehefa makitsika mbola misaotranao zay Jesosy satria nomena izao fotoana izao ahafahanay indray andray ny hafatra ampitainao amin'ny alalan'ny teninao aminaran'i Jesosy Kristy no anaovana izao vavaka izao amen. Teo anoloandreo miaramila tapitrisany manoloana mpanjaka izay tsy nanana afa-tsy miaramila vitsivitsy ihany satria miaramila 7 alina sy 10 mihetsy izay ihany miaramila teo ampelantanany ty mpanjaka anankiray dia teo anatrehan'izay indrindra no nitaraina tamin'i Jehovah izy tsy nitoky tamin'ny herin'ny tenany izy raha andeha hiady tamin'ireto fahavalo reto fa nitaraina tamin'i Jehovah izay fahavalo nanana miaramila marobe tokoa satria nitapitrisany miaramila izay niaraka taminy dia teo anatrehan'izay indrindra no nahatonga ty mpanjaka anankiray ty izay nitaraina tamin'i Jehovah nametraka ny ady teo ampelantanany dia rehefa nametraka izany ady izany teo ampelantanan'Andriamanitra ity mpanjaka ity satria nanantena fandreseny izy dia nangataka famonjena izy mba andresy eo anoloan'ny fahavalo dia rehefa nitoky tamin'Andriamanitra tahaka izany ity mpanjaka ity dia notanteran'Andriamanitra tokoa ny faniriany satria dia nivoaka ho mpandresy izy teo anatrehan'izany miaramila marobe izay niady tamin'izany dia eo anatrehan'izay ten'Andriamanitra izay ihany koa dia misy ny lesona izay omena antsika hoe manoloana ny ady izay hatrehana sy ny olana marobe izay mianjady amintsika dia mila manankina ny ady eo ampelantan'Andriamanitra ihany koa isika. Izay tantara izay dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa 2:7-20 dia misy azo soratra izao amin'ny anaran'i Jesosy ary asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe Jehovah tsy misy afa-tsy anao ny mahavonjy ny tsy manan-kery raha ediny maro izy ka vonjeo izahay Jehovah Andriamanitra eo fa ianao no iankinanay ary ny anaranao ihany no andehananay hiady amin'ireto olona ireto. Jehovah ianao no Andriamanitray aza vela hisy olona aresy anao. Dia izay ten'Andriamanitra izay ihany koa no oka iankinantsika sy hitokintsika na ho antsika ankizy na ho antsika tanora dia mba hanankana ny zavatra rehetra eo ampelantan'Andriamanitra antsika fa ataony mpandresy izay miankina aminy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Anakwako mafi iubi fiderana fitsupitila vya tampuku jirai fenwatsarana panero fatiku yanau jilai mapatsaraha mamikyu ninganilanau Ravu ni fana Nilatanura na Kristi Sia velana andalu Itzuru nasiba Jesena 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 Fahavalu Elunisa Aitia Anamjia Marisha Malumuka pacetuka achalianganisha Mahasweji peti ya pesa Nikamana amina Manjati ijafitahina Fifohazam-panahy Nifijalifa ujina Aitako fiagalana Sahaji yanao mitukiku Yanao fasambarana
ny hatanorana Kristy tsy avelanay handalo itsorona sy mandresena fahavalo velony sapanitia anandria maritra manomboka hatretoka hatrany andanitra izamono tsy ho faly nopony fitiavana indrindra fisahay tanora isaina vomotanao vonona ity aminy fianana rehetra hampanompo anao tsisy fetra no anitarehetra mila tanoranay Kristy tsy avelanay handalo itsorona sy mandresena fahavalo velony sapanitia anandria maritra manomboka hatretoka hatrany andanitra velony sapanitia anandria maritra manomboka hatretoka hatrany andanitra. Tonga ny fotoana andrenesana ny vaky ny soratra masina sika dia andeha homanina eo am-pelantanantsika ny perikôpa ny mpanjaka faharoa toko 7:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 filazantsara ny Matio toko 20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30 ny asan'ny apôstôly toko 13 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 mialohan'ny andrenesantsika ny vaky ny teny dia andeha hivavaka isika. Andray ny afatra avy amin'ny teninao izay Tompo dia mangataka ny fanahy masinao elo lalana ny teny rehetra izay ho vakiana. Ianao koa no omba ny mpanomponao izay hamaky izany. Dia toy izany koa ny tondranay ambavaka ny mpitondra ny afatra. Apetraka eo am-pelantananao izany mba ho voninahitry ny anaranao ny zavatra rehetra izay ho tanterahanay. Ataonay mivavakay Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy dia noraisiny Ekar tamin'ny tanan'ny iraka ny taratasy ka novakiany dia niakatra nakao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ekar nivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe: ry Jehovah Andriamanitry ny Israely izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atonga lany ny sofinao Jehovah ka mihaino, ahirato ny masonao Jehovah ka mijere. Ary mandrenesa ny tenin'ny Sankeriba izay nampitondrainy hiaika an'Andriamanitra velona. Jehovah, marina ihany tokoa fa ireo mpanjakan'ny Asiria dia efa nandrava ny jentilisa sy ny taniny ary efa nanary ny Andriamanina tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra irery fa asan'ny tanan'olona ihany. Dia azo vato ka dia azo nosimbaina. Koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra io mitaraina aminao aho, vonjeo izahay amin'ny tanany mba hahafantaran'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao irery ihany no Jehovah Andriamanitra. Ary niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy.
Ary indreo nisy jambaroalahy mipetraka teo amoron-dalana ary noho nireny fa Jesosy no mandalo dia niantso izy ka nanao hoe mamindrafo aminay ry tompo zanaky Davido. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe mamindrafo aminay ry tompo zanaky Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy, tompoko, ny mba hampahiratana amin'ny masonay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanindry ny masony ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an' Jesosy. Ary Petera sy Jaona niakatra eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany ekipon-dreniny izay napetrany isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho nahita amin'ny Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay. Dia mibanjina azy ireo latsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa ho Petera, tsy manana vola fotsy na vola mena aho fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanany ray lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary ny antsamboatra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo an-kianjan'ny tempoly nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nideran'Andriamanitra. Izay masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Rehefa malala ao amin'ny tompo, mbola ho ampitombona ao aminareo hatrany anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia andeha hivavaka isika. Vavaka isika, ry Jehovah Andriamanitra rainay io, mangataka ny fanahy masonao zahay ameno ny fo-mampanahynay. Andraisanay ny teninao ankehitriny. Tsy hiverina foana any aminao anie ny teninao raha tsy efa nahatanteraka izay nanirahanao azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry hava malala, andeha ny filazany tsara nosoratan'i Matio, izay efa novakin'ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika teo, no hakana ny afatra Andriamanitra amin'ity an'io ity. Matio 20 andininy 7 ka hatramin'ny 7:30. Loha isokatra manoloana antsika eo izany.
raha afaka manokatra baiboly isika. Ny loha hevitra mpanjinitsika amin'ity volana ity dia ny hoe miandrandra famonjena ny mino. Ity perikopy ity ry havana dia mitantara ny amin'ireo jamba roa lahy nitady fanasitranana tamin'i Jesosy rehefa avy ao Jeriko Jesosy. Hita taratra tamin'ny fihetsika nataon'ireto jamba reto fa efa nandre ny asa izay efa nataon'i Jesosy izy ireo, sady mino izany ihany koa. Manantena izy ireo fa tsy ho diso anjara amin'izany famonjena izany. Tsy azo fotsiny anefa izany raha tsy misy ny ezaka atao. Andeha raha hotsoahantsika avy ao amin'ity soratra masina ity izany dingana nataon'izy ireo izany, ka omentsika aloha hevitra ny teny hoe ny dingam-piainan'ny mino miandrandra famonjena. Voalohany, mila mandresy ny sakana. Ny mino miandrandra famonjena dia mila mandresy ny sakana. Ny 1:30 no ahitantsika hoe ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe mamondrafo aminay ry tompo zanaky Davido. Ireto vahoaka manaraka ny Jesosy ihany eto no zary sakana ho an'ireto jamba reto. Ny fahajamban'izy roa lahy koa etsy an-daniny. Ny teny azy ireo mba hangina ny vahoaka, asa re na dia inona loatra ny antony? Mety hoe makarentsofina ve? Sa hoe tsy tian'izy ireo sitrana fotsiny izao ve izy roa lahy? Sa ve tsy tiandry zareo elingeleny ny Jesosy? Izay antony aloha tsy fantatra, fa ny azo lazaina dia hoe na inona na fanakanan'izy roa lahy dia tsy nahasakana azy ireo izany, fa vao maika izy ny antsoantso hoe mamondrafo aminay ry tompo zanaky Davido. Dia hitantsika fa noho ny fisisihan'izy ireo ifandray amin'i Jesosy, nanarenina aza ny sofin'ireto vahoaka reto, dia vao maika izany. Izany tsy toy ny teo aloha ny ahavo ny feon'izy reto, fa vao maika avo roeny na efatreny mihitsy aza. Manaraka ny afatra ny tompo ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ezao ny fiantsoanao fa aza atao malemy. Jesosy koa dia niteny hoe izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro koa dia misy hatrany ny sakana manakana ny olona tsy hifandray amin'ny Jesosy. Mety ho sakana amin'ny fotoana, tsy manam-potoana hivavahana sy hamakiana baiboly intsony ny olona noho ny rotorotom-piainana sy ny sisa. Mety ho sakana ny esoeson'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-monina. Mety ho sakana ny enatr'olona. Mety ho sakana ny tahotra ny mpampiasa sy ny sisa. Ry hava-malala, miandry anao ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy, koa io ary ireny sakana rehetrareny. Na misy azy ireo mafy aretana amin'izany dia tsarovy fa Jesosy Kristy koa anie efa niaritra be lavitra noho ianao e. Tadidio fa Satana tsy faly amin'ny androsoanao ka andraisanao izany famonjena avy amin'i Jesosy Kristy izany. Ka homijoroa tohery ny asan'ny Satana. Indrindra sika mpanaradia an'Andriamanitra, aza mety ampiasain'ny devoly ka hanao toy ireto vahoaka betsaka nanaradian'i Jesosy reto. Ny olona miantso vonjy sy te hifandray amin'i Jesosy indray no sakanana sy tapenam-bava. Indraindray tokoa any amin'ny fiangonana na ny anaty sampana sy fikambanana samihafa any dia misy hatrany no teo lohany ka manao fihetsika sy fanao tsy mendrika, mahatonga fahasorenana ho an'ny hafa ireny. Izany rehetra izany dia sakana mila resena. Ry havana, tsy vita ny herintsika irery izany, na dia miezaka azy sika, fa ny herin'Andriamanitra irery. Araka ny fanekena fanaontsika hoe ny herin'Andriamanitra no ankinako ary tanterahako izany. Koa tsy misy afa-tsy ny firaisantsika amin'i Jesosy Kristy no ahafahantsika mandresa ny sakana. Andrandrao ary ilay famonjena entin'i Jesosy Kristy ho anao, reseo ny sakana. Ny dingana faharoan'ny mino miandrandra famonjena indray dia ny hoe sahy mangataka izay mahatery amin'i Jesosy. Ny mino miandrandra famonjena dia sahy mangataka izay mahatery amin'i Jesosy. 2:3 sy 7:3 ndeha vakitsika. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe
inona no tianareo ataoko aminareo hoy izy tamin'ny tompoko ny mba hampahiratana ny masonay. Rehefa nanontany azy ireo Jesosy hoe inona no tianareo ataoko aminareo, dia tsy nisalasala izy roa lahy nilaza izay tena mahatery azy tamin'izany. Dia hoy izy tamin'i Jesosy hoe ny hampahiratana ny masonay. Mety mbola misy zavatra tian'izy ireo angatahana amin'i Jesosy, fa ny tena lahara-pahamehana aloha dia ny hampahiratana ny masony. Mafy tokoa ny izany hoe jamby miraparapa anaty aizina mandrakariva, tsy mba mahita ny fahazavana, tsy mba mahita izay fahitan'ny olona. Ny ahiratra aloha izao ny tandron'ireto jamby reto mba hazava ny fiainany, satria ny fitoerana anaty aizina dia marika fa mbola voageja sy voafatotra ka mila famonjena. Tsy misy fisalasalana mihitsy reto jamba roa lahy reto raha mangataka izany tamin'i Jesosy, satria nino izy fa Jesosy ilay mahery indrindra sy mahay ny zavatra rehetra. Misy amintsika kristianina dia mbola misalasala foana mangataka zavatra amin'i Jesosy Kristy, tsy dia manam-pinoana loatra hoe io Jesosy io anie ka afaka manao ny zavatra rehetra. Mangataka fahoany fotsiny fa tsy mieritreritra ny ahazo valom-bavaka. Tsaroko ity tantara kely iray teo amin'ity tanàna kely tany ambanivohitra tany. Tsy nilatsaka mihitsy ny orana, nefa ny fotoam-piasana efa miatomboka. Ny tany karakaina tsy nisy rano. Dia tapa-kevitra ny olona teo an-tanàna fa hanao vavaka fifadikanina ka hitalao amin'Andriamanitra mba hilatsahan'ny orana, satria tena ilain'ireto vahoaka reto ny orana. Vao maraina dia samy niomakomana ho any am-piangonana, dia samy mitondra baiboly sy firana ary ny bokim-pivavahana samy hafa ny rehetra. Fa nisy tovolahy kely kosa mitondra elo, dia hono ny ray no nahita izany. Andro maina be io koa ataony se inona elo, reraka mivesatra ny fotsiny any. Tsotra nefa ny valitenin'ity zatovolahy kristianina ity hoe ka zaho mino fa hilatsaka ny orana rehefa aveo. Izany tokoa no finoana tena marina araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha mangataka zavatra amiko atao amin'ny finoana ianareo dia minofa efa azonareo sahady izany. Finoana tsy mihanahana, tsy misalasala, izany no tokony ananan'izay mpino miandrandra famonjena. Izany no nampianarin'i Jesosy hoe mangatà dia omena ianareo, dondony dia voaina ianareo, fa izay mangataka no mahazo ary izay mandondona no voana. Misy amintsika mpino sasany dia kamo mivavaka mangataka amin'Andriamanitra izay tena ilaintsika. Andriamanitra no andrasantsika hoe Andriamanitra mahafantatra izay tokony ataony amiko. Ary tena marina izany, mahalala izay mahasoa antsika Andriamanitra, saingy tena mila ny vavantsika amin'ny teny izay ilaintsika koa izy. Ohatra ny nataon'i Jesosy tamin'ireto jamba roa lahy reto hoe inona no tianareo ataoko aminareo, dia namaly ampinoana tsy ampisalasanana ireto jamba sady nisokatra ny vavany ka niteny hoe ny hampahiratana ny masonay. Ry hava malala, toy izany koa no andrasan'i Jesosy aminao. Hoy Jesosy aminao anio, inona no tiako atao aminao? Teneno amin'i Jesosy izay tena mahatery ianao anio. Marary ve ianao? Lazao aminy aretinao fa hositraniny ianao. Sahirana ve ianao? Lazao aminy izay tena manahirana anao. Manana olana amin'ny fitaizanareo zanakao ve ianao? Lazao amin'i Jesosy fa izy hanoro hevitra anao. Tsy voaefa-tsony ve ny trosanao mandritra ny fihibohana? Lazao amin'i Jesosy fa ho hitanao ny vahaolana tsy takatra ny saina omeny anao. Ry mpino malala miandrandra famonjena avy amin'i Jesosy Kristy, inona no tianao ataon'i Jesosy aminao? Mino kaza misalasala, milaza izay mahatery anao amin'i Jesosy dia ho hitanao ny famonjeny. Fa ny fahatelo farany dingana arahan'ny mino dia ny hoe ny mino miandrandra famonjena dia manaraka an'i Jesosy. Ao amin'ny 4:7 ao no ahitantsika an'izany manao hoe ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an'i Jesosy. Raha jerentsika ny toerana nisy an'ireto jamby reto taloha dia teny amoron-dalana. Amin'ny 7 no misy an'izany. Rehefa nandrehan'i Jesosy ka nino azy, izy ireo dia nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Nahiratra ny masony ka lasa mpanaradian'i Jesosy izy ireo. Inona moa no atao hoe manaraka an'i Jesosy?
jesosy no atao eo alohanao dia ianao avy atao riana. Izy no atao modely manaraka ny fombany, manaraka ny fanaony, manaraka ny sainy, manaraka ny toetrany sy ny sisa. Jesosy no atao mpitarika amin'ny atao rehetra. Tsaroa fa rehefa tena mpanaradian'i Jesosy isika dia Jesosy no fitaratra ho antsika. Jesosy no mibaiko. Izay tiany Jesosy no atao fa tsy izay tiantsika. Engany isika mpanaradian'i Jesosy tsy ho toy ireto vahoaka betsaka ireto izay nanakana an'ireto jamba tsy antso ny anaran'Andriamanitra, izay azo lazaina mihitsy hoe vahoaka be tsy androfana. Fa mba ho toy ireto jamba nahazo fanasitranana avy amin'i Jesosy Kristy ka nandiny tenany amin'ny toerana nisy teo aloha dia tsy niverina tamin'izany intsony fa tapa-kevitra ny anaraka an'i Jesosy amin'ny maso efa mahiratra. Any amin'ny filazantsara hafa any dia milaza mihitsy hoe nanaraka an'i Jesosy izy ireo sady nankalaza an'Andriamanitra. Izany indrindra no niantsonantsika mpino izay efa nahatsapa fanovonjen'Andriamanitra mba hankalaza azy sy hamevonahitra azy hatrany. Ho anao raha izao vao tapa-kevitra fandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy anao ary miandrandra mafy izany ankehitriny dia mino fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Eto am-pamaranana ary dia andeha ho fitinina foy ny afatra niraisintsika tamin'ity maraina ity. Miandrandra famonjena ny mino ka mba hatratrarana izany dia misy ezaka atao. Mila mandresy ny sakany aloha voalohany indrindra. Faharoa, sahy mangataka izay mahatery amin'i Jesosy ary mino fa azo izany. Ary fahatelo, ny mpino miandrandra famonjena dia manaraka an'i Jesosy ka mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra izay mandray ny tenan'Andriamanitra ary andrandrao ny famonjena avy amin'i Jesosy Kristy. Mino sy manantenana Andriamanitra ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mahereza dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia mbola iombana amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, misaotra anao zahay fa tsy nafeninao taminay izay sitrakao ho ataonay. Misaotra noho ny teninao manambara taminay fa raha miandrandra sy manantena ny famonjena avy aminao zahay dia mila miezaka mandresy ireo sakana samihafa tsy hahafahanay mifandray aminao. Jesosy Kristy mpamonjy anay, mila sahy mangataka izahay izay tena ilaina aminao ary mila manaradia anao koa ho anao Jesosy Kristy no lohany amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Tompo noho izany teninao izany. Mamindrafo aminay amin'izay tsy nahatanteraka anay manoloana izany teninao izany. Indraindray tokoa mantsy izahay rehefa sendra zavatsarotra eo amin'ny fiainanay dia mila ho kivy ka atao tsapanay fa mbola teo foana ianao Kristy mpamonjy anay. Mamelà ny elokay tamin'izay nanadinonay ny fisianao ka nanaovanay izay sitraponay fa tsy mba nandehananay araka ny sitraponao. Mamindrafo aminay ry Tompo zanaka Davida. Ankehitriny izahay dia mangataka aminao ho an'ny vahoakanao rehetra izay niara-nombombavaka tamin'ity maraina ity mba ho tehirizinao amin'ny finoananao manjakariva, ho tahianao ny sambatan'olona, ho tahianao ny isan-tokantrano ka samy ahazo hery hiatrehana ity tontolo andro ity indray. Mivavaka izahay ho an'ny ray aman-dreny rehetra mba samy hiasan'ny fanahinao ka hitaiza sy han'olokolo ireo taranaka ho tia sy hanajanao Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ireo zanaka mba hahay ankatò samy omenao fahendrenany ny ankizy sy ny tanora rehetra. Ampitomboy koa ny fahalalàn'izy ireo mba hahavitany n'izy rehetra ny fianarana izay ratoviny. Mivavaka izahay ho an'ireo izay marary na inona aretina mahazo azy, naiza ny toerana misy azy ireny, na any amin'ny hopitaly, na any amin'ny tokantrano, na any amin'ny toby, dia mangataka aminao izahay mba samy hositranonao izy rehetra. Mivavaka ho amin'ity firenena malalana ity koa izahay Jesosy. Miasa mahery ny fanahinao Tompo hanafoana ny adilahy sy izay fifampiandaniana misy eto amin'ny taninay. Fa aoka ianao Jesosy no anjaka, indrindra ho an'ny mpitondra anay sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ty Madagasikara anay ity.
meo azy ireo hatrano tompo ny fahendrena, ny fahasalamana, ny finiavana, ny fitiavana, indrindra ny fahatahorana anao Andriamanitra. Mivavaka ho an'ireo vahoaka mbola marary ny Covid-19 izahay. Ianao Jesosy ampahery azy ireny mandrakariva, hanome fahasalamana tanteraka azy ireny. Isaorana ianao Tompo, fa be dia be ny fahasitrana amin'ny vahoaka marobe nandalo tamin'izany aretin'izany. Ary mangataka aminao izahay Jesosy, hanafoana tanteraka izany aretin'izany. Tsy ny eto amin'ny nosinay ihany fa ny heran'izao tontolo izao. Ny herin'ny teninao sy ny fahefana anananao Jesosy Kristy no ilaza hoe mangina, mitsahara. Izany Jesosy no andraindrainay. Mivavaka ho an'ny asan'ny fiangonana, indrindra amin'ny famparitahana ny vaovao mahafaly, dia ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa ataome amin'ny alalan'ny fanahinao ireo mpanomponao maro anao ny asanao. Mivavaka ho an'ny ainao manjery rehetra izahay, izay mamafy filazantsara, samy ombanao ny ezaka ataon'ny mpiasa rehetra amin'izany. Ombanao koa ny fitaovana ampiasaina mba tsy hisy ho simbasimba, indrindra fa izao radio vaovao mahasoa izao. Izany rehetra izany Tompo no etaeta-ponay tianay hoentiny eo aminao, ka inonay fa hamaly vavaka anay ianao raha fantatrao fa mahasoa anay izany rehetra izany. Aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny anay. Misaotra ray eo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanononanay izany vavaka izany, ary ho tonononay miaraka amin'izany koa ilay vavaka nampianaran'i Jesosy ny mpianatra manao hoe: Roenay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, etsy-tany tahaka ny an-danitra. Miloanay minana sahaza ao anay, ary mamelana Ekar, tahaka mamelana izay meka taminay, azandondra ny amin'ny fakapanahy, fa manafahana ny amin'ny ratsy, nanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny Tompo ny fiadanana ane hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo ane ny Tompo. Amen.
ho an'andriamanitra rerana eny voninahitra amin'andray sy zanaka ary ny fanahy masina amen. Niombonantsika teo riavana malala ny fampivavahana ao an'Andriamanitra dia eto amin'ny onjam-peon'ny radio Fifohamasoa isaorantsika nitarika izany tamin'ity maraina ity ny sekoly lady avy ao amin'ny FGM Ivandro Firaisa.